Tomboky lahy sy tomboky vavy mitantara ny tantara miteny ary manakambara ny volana. Totosa soma tsara ny fanamariantsika indray volanteny malagasy teto anivy ny fipima. Natombontsika izany tamin'ny 4 Jona ary tamin'ny alalan'ny takaly dinika morom-patana nanatanterahana an'izany. Dokotera Rabenalisoa Valtera Jean, mpampianatra mpikaroka, akademisianina, filonkevitra manokana momba ny fampianarana sy ny fikarohana eo anivon'ny foibe fipima Renala Rahateo no nisoronafo ary mitondra ny lahadinika hoe ny fiovana nentin'ny civilisation samihafa teo amin'ny teny malagasy. Ny soronafo faharoa moa dia Andriamato Ranjatoerilala, mpampianatra tantara, akademisianina ary Renala Fipima nitondra ny lahadinika hoe ny satan'ny teny malagasy teo amin'ny tantarany Madagasikara. Nafinaritra ny dinika morom-patana, tsy ampitsika ny fotoana nampanantensika fa santatra bavarano iny manetsabe mbola ho avy. Azadinoina ary ny fotoanantsika amin'ny sabotsy 4 Jolay ho avy izao manomboka amin'ny 4 ora ka hatramin'ny 9 ora arivo ora Madagasikara, amalina ny fanontaniana rehetra izay manitikitika antsika mbola tsy voavaly ary indrindra ihany koa ampahafantariny anareo fa efa nalefa tany aminareo tamin'ny alalan'ny mailaka ny fitin'ny lahadinika tamin'izany fotoana izany ary amin'ny alalan'ny mailaka ihany koa no amalinareo andefasanareo ireo fanontaniana rehetra. Tsarovy ary ny misoratra anarana teny izao ao amin'ny afatra miafina Facebook Fipima na miantso mivantana ihany koa ny finday andreo tompona andraikitra eo anivon'ny foibe Fipima. Ndeha natevim-pahalalana trany manasa rela manasa reroya fa na dia eo aza ny amehana ara-pahasalamana amin'ny firenena maro dia tsy mahasakana antsika izany amin'ny alalan'ny Zoom. Efa fantatsika raha teo ny roy ahafahantsika miaona amin'ny sabotsy ho avy izao dia manantena ny fiarahantsika sabotsy mifankahita.